Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro Henry Ford namorona ilay fiara antsoina hoe Ford dia nahenony ray tamin'ireo mpiasa ny trerony sady nanome baiko mpiasa iray nanao hoe tadiavo daholo ireo mpiasa tsy mahavita ny asany rehetra ato amin'ny orinasa lazao avokoa ny anaran'izy rehetra itenenako mafy azy ireo. Raha mbola sorena mahafokatra izany teny masika sy mahasorena izany ity mpiasa nahazo baiko ity dia nakao amin'ny birao anga Henry Ford ka nitaraina hoe tompoko, mahita mpiasa iray tena manana olana hafa mihitsy ato amin'ity orinasa ity. Isaky ny mandalo eo amin'ny biraony dia tsy miasa izy fa manatsotra ny tongony eo ambony latabatra fiasana, tsy misy asa vitany fa toy izany hatrany no ataony mandritry ny tontolo andro. Angamba tokony mba hojerenao akaiky izany mpiasa izany tompoko, ary roahanao mihitsy ary raha azo atao satria tsy mahavita ny asany. Fantatry Henry Ford avy hatrany ilay olona nolazain'ity mpiasa ity. Tsy iza akory io mpiasa io fa ilay lehilahy nitrerona sy nanome baiko azy ihany, satria henon'ny Henry Ford avokoa ny zavatra nitranga. Nefa nanifikifika ny lohany Henry Ford ary namaly ilay nitaraina taminy hoe tsy azoko ataony mibedina mandroaka azy, satria izany indrindra no antony anakaramako azy ato amin'ity orinasa ity. Tsy hanao ninninna fa eritreritra fotsiny ihany, ary tena manao ny asany tokoa izy. Ry mpiaino ajaina, hafa kely tokoa izany, mieritreritra no asany, saingy azontsika kana lesona. Moa ve ny asany ekentsika fa ho atao tena vitantsika tokoa, sa variana mijery sy mandany andro mitsikera ny asan'ny hafa fotsiny isika? Izao no lazain'ny soratra masina amintsika hoe farenay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana miraharany an'ny olona, ary izay manao toy izany ny didinay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy Tompo mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Tesalonianina 2:3, 9:12 sy ny 12. Alasaro ny faminanian'ny Baiboly, alasaro ny faminanian'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no man'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Inona no atao hoe filazantsara mandrakizay? Ao amin'ny apokalipsy 4:10 dia maneho anjely 3 mitondra hafatra maika ho an'izao tontolo izao Andriamanitra. Inona no ambaran'izany ho antsika? Ny Baiboly dia manao antso fampitandremana iankina ny aina sady manolotra fanantenana azo antoka ho amin'ny ho avy. Inoko fa tsy ho tianao ny ho diso anjara amin'izany afatra izany. Miarabanao ary tonga soa amin'ny alasaro ny faminanian'ny Baiboly. Manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina
atolotry ny foiben'ny radio adventista iraisan'ny pirenena na ny awr no man'ny kame otomanina filoha lefitry ny awr namanao Eliandre Mitansoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy. dia faly miarabanao indray ny namanao Elian Andrea Mitansoa. Mbola tsara misaotranao miaraka amiko ao anatin'ny alasarony faminaniany baiboly. Teo aloha sika dia nianatra mikasika an'ireo famantarana izay nolazain'i Jesosy fa iseho milohan'ny hiverenany fanondrony. Ny baiboly dia milaza miloha ireo toejavatra iseho izay maneho amintsika fa efa tena tomotra fa tsy hoe akaiky fotsiny ny vanim-potoana farany, satria efa miseho mazava daholo ireo famantarana nolazain'i Jesosy eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny tontolo iainana, eo amin'ny fiarahamonina. Ireo famantarana ireo dia manondro ny toejavatra faratampony anankiray dia ny fiverenan'i Jesosy izany, ary izy tenany mihitsy no niteny an'izany. Midika izany fa izao ny fotoana fiomanana ho amin'izany. Ka aza mangatakandro ireo olona satria tsy haintsika ny avoky ny ampitso, na zay ho avoky ny ray minitra manaraka aza tsy fantatsika. Izany no mahatonga n'ity alasaro ny faminaniany baiboly ity ho famelabelarana mitohitohy manandanja ho an'ny tsirairay, satria ny andro tsirairay mihitsy izay hirantsika mianatra eto dia misy tombam-bidy lehibe mihitsy izay miankina manaina ho antsika tsirairay. Mananteny izay fa hanokana fotoana hamerenana ny fiainona ny tsirairay amin'ireo fandaranareo mihitsy ianao ary azonao jerena nge zany, azonao alaina maimaimpona ao amin'ireo roy sy adresy izay nomenay teo. Andeha hiaraka ivavaka isika milohan'ny idirantsika avy hatrany amin'ny loha hevitra izay natokana ho jerena amin'ity anio ity, mikasika ny fampitandremana farany nomen'Andriamanitra milohan'ny aviny. Ray malala tomponay any an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao fatratra anay ka nanomezanao anay fampitandremanao amin'ny soratra masina mba hanomana anay ho amin'ny vanim-potoana lehibe indrindra tsy mbola nisy hatramin'izay, dia ny fiavianao tsy hoely eny amin'irao ny lanitra sy ireo toejavatra izay tsy maintsy iseho milohan'izany. Tsy ny hampatahotra anay akory fa mba hampitandrina anay kosa mba hahatonga anay ho vonona ho amin'ny fiverenanao fanondrony. Ataovy izay tsy hahavariana anay amin'izao vanim-potoana sarobidy ivelomanay izao Andriamanitro, ary sokafo ny fonay handray ireo fahamarinana omenao anay. Amin'ny anarana sarobidin'i Jesosy, le maty ny solo anay sy nitsangana tamin'ny maty. Amen. Hanomboka hiditra manokana ao amin'ny boky ny Apokalipsy isika anio. Maro ny olona mihevitra fa boky feno zava-miafina io boky io. Nandritry ny taonjato maro dia nampiororo ny olona sasany ny afatra voarakitra ao anatiny ao noho ireo fomba diso na nehonan'izany tamin'izy ireo. No rarana tsy azo ny vakiana teo amina vondrana kristianina sasany mihitsy aza ny boky Apokalipsy. Nefa tsy tokony hatahotra n'io boky io sika. Ny mifanohatra amin'izany aza ny tanjona nanomezan'Andriamanitra antsika an'io boky io. Aoka zava-tsara izay. Ny dikany hoe Apokalipsy arabaky teny dia izao: fanalana saro, fanambarana avy amin'i Jesosy ilay vavolombelona marina. Zany no heviny. Ka tsy natao afenina ny fanambarana, tsy fanambarana izy raha afenina, sady fanambarana avy amin'ilay namorona sy namonjy antsika ne. Ka ny analana sarona sy izaran'ireo fanambarana mazava voalaza ao anatiny izay ny tanjony izao famelabelarana izao. Satria misy afatra tena maika dia maika alefa n'Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra ao milohan'ny hiavindrainy amin'irao ny lanitra. Izany no antony hankahalany Satana ny hamakitsika n'io boky io, ny hianarantsika n'io boky io, tsy tia ny andre ireo fampitandremana sy fahamarinana voarakitra ao sika, satria tena misy hafatra sarobidy ao anatiny.
indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny olombelona izao satria fa voalaza miloo zany ary indrindra ny tokony ataontsika eo anatreny zany ka anio isika dia hanala sarona hafatra mitondra fanantenana zay voarakitra ao anatin'io boky io ka hitanao amin'izany fa natao asoa antsika mihitsy ny famakiana azy ary zavatra mety tsy mbola fantatrao na ny ainanao mihitsy zany fanantenana voarakitra ao anatin'ny boky ny apokalipsy izany ankoatran'ireo famantarana mahakasika ny fahakekezan'ny fiavian' Jesosy indray zay fa nirahantsika nianatra teto dia nolazain'i Jesosy le vavolombelona matoko sy marina zay nolazan'ny apokalipsy azy ao amin'io boky io ny fomba hitrangan'ireo toe-javatra farany milohany hiaviany mihitsy tehirizin'Andriamanitra ho antsika ry havana reo teny fikasany na ny teny fampanantenana avy aminy rehetrarehetra mihitsy hiverina tsy ho ela eto amin'ity planeta tany ity izy mba handray ny olona rehetra zay nanaiky azy manokana nanaiky ny famonjena nomeny tena mampagitakitaka ny mahatsapa fa tena akaiky ny famonjenantsika hiala amin'ity tontolony tsy fahazonantoka sy feny fahoriana ity tsy efa makaleo antsika ve ny faharatsiny eto amin'ity tany ity tian'Andriamanitra hovonina ho amin'ny fiaviany zasenao tia ny andovany fiainana mandrakizay isika inoko fa tsaronao tsara ny famantarana farany nomeny Jesosy atsika dia ny fitoriana ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao ka izao ary no afatra miezinezina mahakasika an'izany izay voarakitra ao amin'ny apokalipsy apokalipsy 7:7 ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miakofy eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano filazantsara mandrakizay natao ho ampahafantarana amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ao amin'ny firenena anankiray ao anatin'io firenena io dia mbola misy fokom-pirenena dia mbola misy samy hafa fiteny ny olona rehetra zany hoe niza mihitsy ary raha hiafatra dia mazava antso mba hahatonga ny olona rehetra hatahotra an'Andriamanitra sy haome voninahitra azy fa tonga ny andro fitsarany tsy maintsy mandalo fitsarana niza ary misy antso lehibe manokana eto antso mba hiankohofantsika eo an'lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano tsy natao hiankohofantsika ny ankoatran'izay ilay Andriamanitra nahary sy namonjy antsika nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano izay ihany no hiankohofantsika antso tsy maintsy alefaingana sy amin'ny fomba mazava amin'ny olona rehetra eto an-tany zany efa nioarana avokoa ireo sakana rehetra ahafahan'izany afatra izany miparitaka maneran-tany ary isaoran'Andriamanitra noho izany be dehibe ny fomba ampiasainy amin'ny alalan'ny radio izay mampiasa onjam-peo samy hafa eo koa ny fahita lavitra ny internet ny boky ankoatran'ireo mpitoro ny filazantsara mandeha atraizatraiza maneran-tany tena manatratra ny olona rehetra amin'ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra kehitriny miangavy ianao hamelanay hizara aminao ireo tantara fijoroano vavolombelona vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny radio AWR ilay feo ny fanantenana maneran-tany satria izay no anananay ary tianay ampairezana anao nanana tompontsoa manokana ny namana Kami Otmanina talehin'ny fampandrosoana ny AWR maneran-tany niaraka tamin'ireo pakasary nanao tahiry tsary andreo fiovana mahagaga teo amin'ny fiainan'ny olona marobe vokatry ny asan'ny filazantsarani Jesosy Kristy manerana an'izao tontolo izao ary tianay hozaraina aminao reny olona maro nitondra ny vesatry ny fahotana
sy ny fahamelohana kanefa nanjary olonafaka nahita fiadanam-po satria voavela eloka no ny heri ny filazantsara izay no raisiny izy ireny. Hitan'ireo ekipa ny AWR izay nalefa namitahiraka mba hanangona nyreny tantara fijoroano vavolombelona ireny manero an-tany ny firifatry ny fitoriana ny filazantsara. Atraizatraiza tena miditra tsehitra mihitsy Andriamanitra ary tsy voasakana izany asa izany. Ity misy tantara anankiray ao anatin'ny maro izay maneho ny fomba ny paritany filazantsara aingana teo faritra nanodidina azy, izay hanapirofo aminao fa tena haingam-pandeha tokoa, haingam-pandeha mihitsy ny afatra entin'ireo anjely telo voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:7 teo. Anjely moa no entiny ilazana azy, entina ilazana ireo mpitory ny filazantsara amin'izao fotoana izao. Barbi no anaran'ity vehivavy ho tantarainay aminao ity. Vehivavy hollandaise afrikanina izy ary monina ao amina toeram-pambolena mitokana anankiray. Nahazo afatra fampianarana baiboly izay noenoiny tamin'ny findainy na ny telefona enti-tanana izy. Izany koa mantsy no fomba izay ampiasain'ny radio AWR amin'izao fotoana izao, fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny finday na ny telefona enti-tanana. Tsy ho ela dia asaina ianao mba handray anjara amin'izany. Dia nanova ny fiainany Barbi ireo fahamarinana manandanja ny filazantsara izay noenoiny tamin'ny telefona iny. Aoka ho fantatrao fa tsy mitovy amin'ny boky hafa izay nataon'olombelona io tenin'Andriamanitra io. Manana ny hery mitondra famonjena ho an'izay mamaky azy izany, ho an'izay manaiky ny afatry ny famonjena entiny. Nianatra ny amin'ny fahatimora ny fiavian' Jesosy indray Barbi. Nianarany koa ny amin'ireo afatra telo manokana avy amin'Andriamanitra izay omena izao tontolo izao ho an'izao taranaka misy antsika izao indrindra, izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 4:9-12. Dia ny tombo ny fatokiany sy ny fitiavany an' Jesosy ary dia nanapa-kevitra izy hizaran'izay nianarany tamin'ireo olona nanodidina azy. Hitanao amin'izany fa tsy hainao afenina na tazonina ho anao rery ny fahamarinana rehefa fantatrao tsara izany, satria natao ho zaraina izany. Tsarovy fa misy olona izay maty, izany hoe nodimandry isan'andro manodidina anao, dia apetraka aminao ny fanontaniana mba efa nahalala ny fahamarinana ve izy ireny talohany nafatesany? Tafandrimandry ve ny sainao mieritreritra an'izany? Iza ny tompona andraikitra amin'izany? Ka nahoana sika no angatakandro amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny fitoriana ny afatry ny anjely telo izay natao ho toriana maika amin'izao fotoana izao mihitsy. Tena tolotsaina avy amin'ny Satana mihitsy ilay hoe aza mbola resahana aloha izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy fa sao dia ry havana izay fantatra Barbi ary indrindra izay noraisiny avy amin'ny fanambarana voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12 dia nitoriany. Tsy niandry ny ahalala ny zavatra rehetra izy, satria fantany fa izay efa naresy lahatra azy sy nahazo ny fiadanam-po dia ilaina no mizaran'izany maika aloha, dia mampitombo ny fahalalana trany dia mizara, mampitombo dia mizara. Tena nanomboka liana te hianatra ny marina ireo olona nizarany an'izany fahamarinana izany, dia nangataka hianatra bebe kokoa hatranony baiboly azy izy ireo. Vetivety dia lasa ampolony tamin'ireo mpiaramonina taminy ny tonga niara-nianatra taminy teo ambanin'ny hazo lehibe anankiray teo an-tokotaniny. Tsy terena, tsy vozonana, fa tena naniry hianatra ny ten'Andriamanitra ireny olona ireny. Ary amin'izao fotoana izao dia tena betsaka ny olona mangetaheta tia lalan'izany. Indray andro, raha mbola variana ny asa tao an-tranony tao Barbi, dia nandre olona ny kotaba be tany ivelan'ny tranony tany. Nojereny, dia gaga izy nahita vondron'olona tsy fahitany, nivorivory teo ivelan'ny tranony. Tsy nampino azy ny zavatra niseho, dia lasa izy nivoaka,
dia indro nisy lehilahy anankiray tamin'ireo olona ireo nanatona ny barbi sady nampahafantatra ny tenany taminy. Iupa no anarako ilay lehilahy, nandeha tongotra lavitra 80 kilometatra ny ala tany amin'ny tanàna misy anay izahay. Sy ireo olona hitanao ireo 50 hafa niaraka tamiko mba hitady anao. Andro ray manontolo no nandehanan'izy ireo. Dia andranomaso no nitenenany Iupa taminy hoe, tonga avy any lavitra izahay mba hianatra bebe kokoa momba an'Andriamanitra sy ny fahamarinany, renay fa afaka mizaran'izany aminay ianao. Tsy mahafinaritra ve ny mihaino an'izany? Hitantsika amin'izany fa tena mihitatra aingana ny asa. Izahay izay miandraikitra ny famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy ao amin'ny radio adventista iraisam-pirenena dia matsapa n'izany mihitsy. Be dehibe ny olona izay tsy mahalala an'Andriamanitra, tena tsy mahafantatra an'izany mihitsy no miantso anay rehefa mandre ny fitoriana ny filazantsara amin'ny radio. Hatrany amin'ny toerana izay misy ny dahalo, any amin'ny toerana izay tsy azo ny miaramila idirana akory aza, dia misy olona tena miantso vonina hianatra ny tenin'Andriamanitra. Zany no herin'Andriamanitra mitondra ny filazantsara ny amin'ny toerana rehetra. Vokatry ny asany barbi tamin'ireo manodidina azy, herintaona monja taorianan'izay dia nanorona trano fiangonana teo amin'ny toeram-ponenany izy mivady. Ary amin'izao fotoana izao dia olona 100 mahery no mivory isan-kerinandro eo akaikin'izy ireo ao anatin'izany trano izany, mianatra bebe kokoa ny amin'ny fitiavan'i Jesosy sy ny fampianarany miaraka amin'izy mivady. Evero anie reto olona maro izay lasa mahafantatra an'Andriamanitra noho ny hafanampona vehivavy anankiray monja nizara ny fahamarinana tamin'ny manodidina azy. Ry namako, ry mpiara-mianatra amiko izay mandre izao famelabelarana izao, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Misy antony matoa manao ny fomba rehetra izy mba hampitana izany afatra izany. Orenao ho tonga ny atokantranonao any amin'izay toerana misy anao any amin'izao fotoana izao, tsy tongatonga ho azy izany. Manana ny pirofo ny fitiavany be dehibe isika, ary ny fanehoana lehibe indrindra n'izany fitiavana izany dia nanyrahany zanany Jesosy izay tonga tsitrapo-teto an-tany handoa ny onitry ny fahotana ho soanao. Raha mahatsapa an'izany ianao dia tsy ho tafandrimandry hiresaka an'izany amin'ny manodidina anao. Manasanao aho hiaino ity andininy anankiray ity izay tena ankafiziko mihitsy. Mety efa nandrean'izany ianao kanefa ho averiko aminao izany. Ao amin'ny Jaona 7:20. Jaona 7:20. Andininy izay mirakitra ilay filazantsara mandrakizay asaina toritsika manerana an'izao tontolo izao. Ndia ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Averiko indray fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tea metraka fanontaniana aminao aho. Nahoana moa no nanolotra ny aino ho antsika Jesosy? Ilay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra namorona izao rehetra izao, nefa dia nanolo tena hidina ambany dia ambany mba hamonjy asa ianao izay tsy nitady azy akory. Tsy mampino ianao kanefa dia izany tokoa no niseho, izay manapirofo ny tena fitiavana faratampony tao aminy. Tia hamonjy ianao. Nahoana moa tsy maintsy maty ho antsika Jesosy? Raha hamonjy antsika ihany, nahoana ny tsy maintsy maty? Tsy voatery nanao an'izany anie izy. Tsarofa ny olombelona no nisafidy hanapaka ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ary izany no nataony Adama sy Eva tamin'ny nanekeny izy ireo ny tenin'ny Satana, ary natonga azy ireo tsy nankatohan'Andriamanitra. Efa nampitandrina azy ireo Andriamanitra. Dia zon'Andriamanitra, azon'Andriamanitra natao izany ny nandevona azy ireo avy hatrany. Dia namorona olona vaovao vetivety monja, kanefa naleo ny fidiny ho faty isolo heloka antsika indray,
fahasoavana izany ary zany indrindra ny voalaza o amin'ny Romanina mivaky tahaka an'izao fa fahafatesana ny tambiny ota zany hoe vokatry ny fahotana natao zany a dia tokony ho faty isika fa izao no toyiny fa fiainana mandrakizay no fanomeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Tsy mandainga Andriamanitra raha niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe ho faty ianareo raha tsy mankatoa ny fitsipika napetraka hisedrana anareo. Milaza amintsika izany fa tsy azo ovaina izany le fitsipik'Andriamanitra fa mba tsy hahafaty any Adama sy Eva dia nanao planin'Andriamanitra dia Jesosy no nanaiky ho faty hisolo toerana azy ireo sy ny taranany dia zasy ianao izany. Fanomeza-pahasoavana ny famonjena nataon'Andriamanitra asy ianao. Tsy nanam-pahotana Jesosy nefa noraisiny ho azy ny sarytsika. Azontsika tsaina ve zany? Azony nataony tsy nanao an'izany fa navelany isika zaka ny vokatry ny safiditsika saingy tsy zany no nataony. Zao ny voalaza amin'ny Korotianina faharoa 5:1. Izay tsy nahalala ota zany hoe Jesosy zany dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjena antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Mazava kokoa aza ny fomba nandikanan'izany ao amin'ny Baiboly dika teny iombonana eto Madagasikara. Dia ho vakitsika. Tsy mba nanota naoviana Kristy nefa ny ota antsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjena antsika mba hahatonga antsika ho afaka mandray ny fahamarinana omen'Andriamanitra noho ny firaisana amin'i Kristy. Mazava tsara izany. Zany no hevitry ny hoe fahasoavana na grasy, fanomezana maimaim-poana ho an'izay tsy mendrika ho azy velively tahaka asy ianao. Fanomezana homena maimaim-poana homena izay tsy mendrika izany mihitsy. Rehefa nandeha tao amin'ny zaridaina mampatahotra tao Getsemane Jesosy, milohan'ny fotoana anomboana azy teny amin'ny hazo fijaliana hanatanteraka an'izay famonjena antsika izay, dia navelany hitambesatra taminy ny vesatry ny fahotantsika, ny fahotany izao tontolo izao mihitsy, ary efa saiky nampilofika azy zany satria tena navesatra. Azonao sary an-tsaina ve hoe inona daholo zany io hitantsika nitambesatra tamin'izany? Be dehibe ny halatra, ny fanolanana, ny vonon'olona, ny lainga, ny fivadiana, ny fisolokiana, ny fampijaliana, ny fanararotana, dia anjaranao no manohy azy fa be dehibe efa itsika tsy anjery. Ny falotona ratsy indrindra zany dia noraisin'i Jesosy avokoa, ilay zanak'ondry madio tsy misy kilema. Nolatsaina izy dia natao tsinotsinona satria nentin'ilay fahotantsika dia nofatsiana teo amin'ny hazo fijaliana mampietry voninahitra noho ny fahotana tsy nataony fa ny ekeny hoentina noho ny fitiavana asy ianao mba hahatonga asy ianao ho afaka sy hanana fotoana hibebahana. Ka araroty ny fotoam-pahasoavana omena antsika handraisana ny famonjena ny meny. Noraisin'i Jesosy ho azy avokoa ireo fanondro zay manameloka ny hafa eran'izao tontolo izao, zay noraisiny ho toy ny nanondro azy mihitsy ho antony toka ny fahadosoana rehetra, fa isika kosa dia nafahana tahaka ny tsy nanao ninninona mihitsy, tahaka ny tsy manatsiny. Tao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny soratra masina dia nasain'Andriamanitra nanao sorona biby ny zanak'Israely. Isaky ny manota dia mitondra biby, dia ilay mpanota mihitsy no asaina mamono an'ilay biby eo anatrehany mpisorona mba ho famelana ny eloko izy ireo. Zany hoe ilay biby tsy manatsiny zany no maty misolo toerana n'ilay mpanota. Mba fantatrao ny hevitra zany, reny biby novonoina ireny dia manondro melohan'ilay Jesosy, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay ho faty hisolo eloka antsika, ho tonga handatsaka ny rany eo amin'ny hazo fijaliana no ny fahotako sy ny fahotanao. Ary zany mihitsy no nanondrony jaonina an' Jesosy fony izy tetỳ an-tany ao amin'ny Jaonina 1:7. Jaonina 1:7 manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao.
ary zany tokoa noho izy ka arak'izany ny fanompopovavahana tao amin'ny fitoerana masina ao amin'ny testamenta taloha izay ny asa fisoronana no ivony dia nosoratana ao amin'ny soratra masina mba hianarantsika ny planina na ny drafim-panavotana nataon'Andriamanitra hamonjenantsika mihitsy. Ny aina tamin'ny fiainam-pakatoavana tanteraka ny didin'Andriamanitra Kristy. Tena natao zany, tena ny aina ny tao anatin'ny maha olombelona azy tetỳ an-tany mihitsy zany mba ohatra ho antsika. Tamin'ny fifandraisana sy izay nataony tamin'ny hafa, dia ny fitiavan'Andriamanitra tsy tafetra sy tanteraka. Zany no hita teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ary na dia nalainy Satana fanatana ny hevitra azy izy, rehefa avy ny fahadian'ny 40 andro, dia nitoetra ho mahatoky ny joro mahatoky sy ny fikitra tamin'ny tenin'Andriamanitra izy. Dia naroda ny tompontsika tany anefitra tamin'ny alalan'ny fandresena ny fahakapanana alefan'ny Satana taminy, ny tsy fahombiazan'ny Adama sy Eva rehefa nalainy Satana fanahy izy ireo tao Edena. Dia nandresy teo amin'izay naharesy ny zanak'Israely koa Kristy. Asa raha fantatrao fa andiny soratra masina avy tao amin'ny Deutéronomie ao amin'ny testamenta taloha no nyraisin'i Jesosy hiadiana tamin'ny Satana rehefa nakafana azy izy. Tenin'Andriamanitra mbola manan-kery zany io testamenta taloha io. Misy mantsy milaza fa efa lany andro ny testamenta taloha fa testamenta vaovao zany, fa adosoana izany. Hitantsika eto ny fomba nampiasain'i Jesosy ny soratra masina. Tsarovy hatrany ary, fa samy tenin'Andriamanitra avokoa, soratra masina avokoa na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao, ary samy mampandositra ny Satana ny fampiasana ireo teny ao anatiny rehefa maka fanahintsika izy. Ny fandresena sy ny fankatoavana tanteraka izay niainan'i Kristy ry havana dia isaina na omena maimaim-poana ho antsika, ho an'ireo izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany manokana amin'ny finoana. Ny velona tamin'ny fiainam-pakatoavana feno Jesosy, zany no nahafahany nanolotra ny tenany toy ny zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy kilema, izay tonga mba hanaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Mba hampazavany zany kokoa aminao dia hinoy enge ny fomba nanehoan'ny Martin Luther an'izany. Martin Luther ilay mpitarika ny hetsika protestanta voalohany no azavainy mazava tsara mihitsy ilay izy. Henoy tsara ny fomba nanazavany azy. Nataon'i Jesosy ho fahamarinako ny fahamarinany, ary ny fahotako indray dia natao no fahotany. Ka satria fa natao no lasa fahotany ny fahotako, dia tsy manana an'izany tsony aho, fa efa afaka. Raha mino an'izany koa ianao, dia ho lasa olona afaka. Eny. Nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia mihoatra lavitra noho ny toe-javatra teo amin'ny tantara fotsindriavana, izay nitranga tany amin'ny lasa. Satria izany mihitsy no niantoka ny fahavelomantsika amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny hoavintsika mandrakizay. Ka hitanao amin'izany ny asarobidy ny hitorinan'izany filazantsara mandrakizay izany amin'ny olombelona rehetra, dia anjarany tsirairay sisa no misafidy na anaiky na tsy. Izay no antony lazana hoe hotoriana amin'izao rehetra izao, amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena, ho vavolombelona ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany, tsy maintsy lazaina, dia anjarany tsirairay no misafidy. Misongadina mazava ny fomba nilazan'i Paoly ny amin'i Kristy, dia tsy hoe Jesosy voaombo itsony, fa Jesosy ilay noombona, satria efa nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ny an-danitra. Manao fanelanelanana ho antsika, manao fifonana ho antsika amin'izao fotoana izao. Velona izy ry namana, ary tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty dia resy ny fahafatesana sy ny herin'ny ratsy, ary nahazo fahamarinana omena antsika izy. Nanjary antoka ho an'ny tsy fahafatesantsika amin'ny ho avy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary satria nitsangana izy dia afaka ny ho velona mandrakizay isika raha mino an'izany ho an'ny tena antsika tsirairay manokana. Eny, mpanota no vonjena tamin'ny fahasoavana avokoa, zasy ianao izay tsy mendrika an'izany velively. Ary antony anankiray goavana, tena goavana, tokony hisorantsika an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izany. Sa tsy izany? Azonao an-tsaina moa zavatra nitranga raha tsy nanaiky ho faty
misolo heloka antsika Jesosy efa ela isika no tsy nisy intsony mivokatry ny hotantsika. Tsy vitany hoe nisolo heloka antsika ny izy fa nomeny Jesosy antsika koa ny hery ahafahantsika miaina amin'ny fiainam-baovao rehefa manaiky hampahabe maso hanaraka azy amin'ny alalan'ny fanekentsika atao batisa isika. Zay ny dikany batisa mbola resantsika tsara manaraka. Izany na tonga an' Jesosy ny teny hoe izay mino sy atao batisa no hovonjena. Amin'izao fotoana izao ry havana dia manao ny fomba rehetra Andriamanitra mba hampitandremana antsika ho vonona amin'izay zavatra tsy maintsy hitranga tsy ho ela. Zany no anton'izao famelabelarana izao averina ihany. Andeha ry aloha ho tsy ahivina vetivety ny teny filamatry ny fiarahantsika mianatra mialohan'ny hanoisantsika kely ny resaka. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohitra amin'ny Baiboly dia tsy ho azy zany. Averintsika indray mandeha. Raha ao amin'ny Baiboly dia inoko sy ekeko, raha mifanohitra amin'ny voalaza amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Inoko fa ekenao zany filamatra zany. Fampitandremana farany no omen'Andriamanitra antsika ao amin'ny boky Apokalipsy. Ka ilayntsika jerena sy ianarana tsara ary hamarino tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay zavatra resantsika teto mba tsy ho diso ny fandraisanao azy ary mba ho fandresen-dahatra avy aminao mihitsy ny fanoloranao ny tenanao ho an'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra antsika ao amin'ny Apokalipsy ny afatra natao antsika amin'izao andro faran'izao mihitsy. Raha mamaky tsara ny soratra masina isika, ny Baiboly ray manontolo, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia ho hitantsika fa mandefa fampitandremana mialoha foan'Andriamanitra mba hiomanan'ny olony, mialoha ny isehoany zavatra lehibe hitranga maneran-tany. Fampitandremana izay misy fiantraikany amin'ny ho avin'ny tsiraray mandrakizay mantsy izy ireny. Tsy maintsy mampiomana sy manao antsy farany amin'ilay lahy sy ny vehivavy rehetra, ilay Andriamanitra fitiavana mialohan'ny hiaviany loza mahatsiravina hitranga hatrany hatrany, hatrany Sodoma sy Gomora aza. Tsy nitsahatra nitady antsika olombelona hatrany izy mba handray ny famonjeny nanomboka ao amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Manasanao vetivety eo mba hijery ohatra vitsivitsy ahitantsika ny fanaon'Andriamanitra rehefa mandefa fampitandremana mialohan'ny olony, milohany hanaovany zavatra lehibe rehetra niseho teto tany. Ohatra, nanome toromarika ny Noa izy mba hanomana ny olona rehetra ho amin'ny fandravana ny tany amin'ny safodrano izay ho avy, satria feno faratsiana ny tany tamin'izay fotoana izay, tahaka ny amin'izao fotoana izao mihitsy. Nalefa n'Andriamanitra izany fampitandremana izany mba tsy haringana azy ireo amin'ny safodrano. Tsy mba manery safidin'ny olona izy, fa kosa mampiomana mialoha dia samy miatrika ny vokatry ny safidiny tsirairay aorianan'izay. Be fitiavana ny Andriamanitra ary manana faharetana mahagaga mihitsy dia nangataka tamin'ny Noa izy hampitandrina ny olona ny amin'ny loza mananontanyna, dia nanome vahaolana hiatrehana an'izany koa, dia nanome 100 taona ho an'ny olon'Andriamanitra mba hanapahany hevitra. Famindrapo 100 taona be izao, fahasoavana 100 taona, antso-pitiavana nandritry ny 100 taona, tena elany izany. Mahatalanjona izany ry havana. Taorianany nandavan'ny olona maro lay afatry ny famindrapo izay nalefa nandritry ny 100 taona vao nalefa n'Andriamanitra ny safodrano tamin'ny androny Noa. Dia niariary mazava ireo tena mpanaradian'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay, dia mbola haka ohatra ray hafa isika. Mbola nasehon'Andriamanitra io filamatra io tamin'ny andron'i Josepha tany Egipta. Nasehony fa hisy mosary ho tonga amin'ny tany Egipta ray manontolo, nefa mialohan'ny hatongavan'izany dia niantso an'i Josepha izy. Tsy ho iraka hitondra fampitandremana fotsiny, fa anampy ny Egiptianina koa hiomana ho amin'ny mosary izay ho avy. Tsy 7 andro fotsiny nomen'Andriamanitra ho an'ny Farao sy ny Egiptianina hiomanana ho amin'ny mosary, fa 7 taona. Tena tamin'ny fahasoavana nanomezana azy ireo 7 taona fampitandremana hiomanany ho amin'ny 7 taona ny mosary izay ho avy. Dia nomen'Andriamanitra saina tamin'ny alalan'i Josefa Farao hanangona ny vokatra mihoatra ny mazatra mba ho feno mitafotafo sy hoatra ny trano fitehirizam-bokatra hitsinjovana ny 7 taona ny mosary. Hitantsika amin'izany fa mamonjy ireo izay manaraka ny fampitandremana mialoha sy ny baiko alefa ny Andriamanitra.
dia miverimberina trany zany fomba fanaon'andriamanitra izany, mampitandrina meloha, manome vaolana meloha, maniraka ny mpaminany izy, ampitandrina ny zanak'Israely, miloha trany ny loza izay mananontanyna azy ireo. Ary mahafaly ny mahalalan'izany, ny ohatra ray farany raisitsika dia Jaona mpanao batisa. Hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao, nalefa n'Andriamanitra izy hanomana ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy voalohany. Dia nitoro ny fahamarinana tamin'ny kery izy, tahaka n'izao ataontsika izao, mba hisariana ny sain'ny olona ho amin'ny fiaviany zanak'Andriamanitra voalohany tetỳ an-tany. Ilay feo miantso any anefitra no hamaritany baiboly an'i Jaona. Tamin'izay fotoana izay, tsy miova sady tsy mivadika amin'ny tenin'ny Andriamanitsika. Azontsika atao ny mino fa izay efa nilazainy meloha fa ho atao dia ho tanterahany ry havana. Ary rehefa manome fampitandremana ho antsika izy, dia azontsika raisina amin'izay zavatra niteneniny mihitsy. Ka dia manasanao ahatoky azy eto ampianarana ny afatry ny anjely telo, izay hanomana antsika ho amin'ny toe-javatra goavana indrindra, izay ho avy tsy ho ela hanozongozona n'izao tontolo izao. Ahita indray ireo tena mpanaradia azy marin'Andriamanitra. Tsy izay rehetra milaza ho mpanaradia azy mantsy, dia tena izany tokoa, satria misy tokoa ny sandoka. Ary efa nilaza melohan'izany Jesosy tao anatin'ireo famantarana izay niarahantsika nianatra teto. Ao amin'ny boky farany eo amin'ny Baiboly no misy ny Apokalipsy, izay nanomezan'Andriamanitra fampitandremana antsika, ary tena zava-dehibe ho antsika mihoatra ny zavatra hafa rehetra ny mahafantatra izany amin'izao androntsika izao, tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, tahaka ny tamin'ny andron'ny Josefa, ary tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa koa. Raha fitinina dia izao mikasika n'ilay filazantsara mandrakizay. Vaovao mahafaly izany fa amin'ny alalan'i Jesosy ary amin'ny alalan'ny rery dia azo avela ny elontsika, mba azontsika fiainana mandrakizay any an-danitra. Azo esorina ny fahamelohantsika, efa azontsika andramana ny tena fifaliana marina sy maritra avy aminy na eto amin'ity fiainany ity aza. Ny filazantsara koa dia ny vaovao mahafaly fa amin'ny alalan'i Jesosy dia azo afahana amin'ireo fahotana mamatotra antsika isika. Inona indray no ilayntsika mihoatra n'izany ry havana? Avela eloka, hamarinina maimaim-poana, afahana amin'ny fahotana manandevo, ary afaka mandova ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ilay Andriamanitra namorona sy nanavitra antsika. Aiza indray misy oatra izany? Ary sanatria tsy maintsy handalo fahafatesana isika mialohan'ny hiavian'i Jesosy, dia ho toromaso fotsiny izany, satria rehefa tonga izy dia ho atsangany amin'ny maty ny olona nanaiky azy ho mpamonjy azy tamin'ny fotoana nahavelomany. Ry mpiara-mianatra amiko, efa tena tongotra ny farany. Efa nilaza Jesosy fa ho avy tampoka izy. Azavariana amin'ity fiainana ratsy sy mandalo ity, fa manasanao izy hanapa-kevitra an'io, hanome azy ny fiainanao, izany hoe hanao ny sitrapony eo amin'ny fiainanao. Dia hatsapa fiadanam-po ianao, na manao ahoana na manao ahoana toerana misy anao amin'izao fotoana izao. Andeha ho entsika mbavaka ny fanoloranao ny tenanao mangina sy amin'ny finoana ho azy manomboka izao. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao zahay fa lehibe sy mahagaga ny fitiavanao anay. Zahay ny nandao lavitra anao kanefa tsy navelanao faty tamin'ny ditra anay izahay, fa tsy nitsahatra nitady sy nandresy lahatra anay tamin'ny mpitiavana ianao mba handray ny famonjena izay atolotra ao. Misaotra raha io, indro manolotra ny fiainany ho anao ity mpiaino ity androany. Hanjakanao sy ho volavolainao, ho vonona ny fiavianao tsy ho ela eny amin'ny ramolanitra, satria te hiaraka monina aminao mandrakizay koa izy. Raisy Tompo ny fanoloran-tenany, ary atao fitsapany fa tsy nanao safidy diso izy raha nanao an'izany. Amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy zoky malalanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mbola ho toizantsika ny fiarahantsika mianatra ny afatry ny anjely telo voarakitra ao amin'ny Apokalipsia manaraka, fa izao hoe irinay ianao mba hianatra ny tenin'Andriamanitra, mba hitanao ny tombontsoa be dehibe izay voarakitra ao anatiny. Ka raha te hianatra nandalina ny soratra masina ianao, na koa te hijery ireo tantara fijoroana ho vavolombelona izay nangono ny radio AWR maneran-tany mba hampahery anao, dia be dehibe ny fomba azonao hisafidianana, homenanao. Misy roy anankiroa
na site anankiroa omenanao reto. Ny voalohany a dia awr.org/bible awr.org na ity anankiray ity awr feofanantenana.org. mitambatra le awr feofanantenana awr feofanantenana.org. afaka mianatra amin'ny alalan'ity pejy Facebook ity koa ianao, satria misy olona betsaka zay tsy afaka miditra amin'ny site ity ary ilay pejy Facebook zay azonao ianarana baiboly maimaim-poana. Feo fanantenana, zay no anaran'ilay pejy, feo fanantenana. Raha manana fanontaniana na atombavaka manokana ianao dia azonao ataony miantso na mandefa afatra amin'reto laharana telefônina ireto: 034 06 797 62 033 07 170 70. manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanjo. Antoko-pihira ny oby farany. Aza mivezivezy mitady mpamonjy anay, raha sendrady mafy eo amin'ny fiainana. Aza mandany andro mikaroka iana, fa niakaiky indrindra Jesosy ilay tompona. Tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsore izy zao e, fa mariana toko antsore. Aza misalasala tondony le izy za, indre favolon'izy iaino mivavaka. Aza mirenireny mitady zay tiana, aza avezivezy mifosy fanaina, fa niakaiky indrindra de Jesosy lay tompona. Tsy mba mandao mihitsy, tsy sasatra miandrana, tsy lavitra anao re, tsy lavitra Jesosy, antsore izy zao e, fa malianao toko antsore. Aza
misalasala tondony reiziza indre favolonize iaino mivavaka AWR feon'ny fanantenana. Azamirepirepy mitady ny tenaso ny volasy arena de samy olo toko katsa mitsarindrindra mitoetra mandrakiza tananakanto loatra mitoeranao ratriza ireno tsarindrindra tsara mandrakiza. Ilay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ampifaliana no ianako aminao ny namanao Risarandrenjatovo izay piara mianatra soratra masina aminao no manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoan'izao. Miaraba an'izay rehetra manongila tsofina iara hianatra ny soratra masina sika amin'ity an'ity manasanao ampitiavana handray lesona sy tombontsoa amin'ny alalan'izao lesona izao anie izaho sy ianao. Aoka ho fianona ny fanahy masina izay indray ny fizarando ateny kely ao anatin'ilay hoe miaina ampahendrena. Aoka ho fianona ny fanahy. Raha nanoratra ny Efesianina 5:9-20 ka hatramin'ny 20 i Paoly dia ny fiaraha-mivavaky ny kristianina no tao an-tsainy. Inona moa izany no lazainy fa ataon'izy ireo mandritra ny fanompoam-pivavahana. Andao ange ho vakiantsika. Efesianina 5:9-20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza ho mamidovay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fianona ny fanahy. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy, dia mihira sy mikaloha ao amponareo ho an'ny tompo. Misaora n'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Eto i Paoly dia miantso ny mpino any amin'ny faran'io Efesianina 5:9-20 mba tsy imamo fa mba hiara-manandratra ny fanatrehan'ny herin'ny fanahy masina. Rarany Paoly eto ny fahamamona. Ary eto izy dia mety nampiasa ny oabolana 7:20 izany hoe amin'ny teny Grika ny testamenta taloha, izay maneho fa fantany tsara ireo didy mandrara ny fisotroana toka araka ny hita ao amin'ny soratra masina. Teny tsy maotona, fiteny vatambatana tsy misy fitandremana momba ny firaisana ranofo, fahadalana, valitom-pitondran-tena ary fanompo-tsampy ny voka-dratsy ny fahamamoana. Zany inge maharatsy ny fisotro-toka. Ny olona anankiray rehefa mamo izy lasa miteniteny foana. Izany no tsy mahatsara ny kristianina misotro toka. Fady ny kristianina ny fisotron-toka. Ary ny tena kristianina dia tsy misotro toka. Misy namako izay miteny hoe azo atao ny misotro toka fa le manao mamo no tsy mety. Tsy mety ka, tsy mety. Manimba ny tenantsika ny hoe misotro. Ary za mahafantatra zandriko lavitra izy
fa salany reny nefa olona efa antitra lavitra no za reny satria misotro toka izy. Manimba io ajanony. Hoy Paoly hoe mila soloana fanompopovavana amin'Andriamanitra feno fiheverana ny hafa sy fiheverana ny fanahy masina izany. Hitariny Paoly am'reto matonteny mifanesy reto ilay baikony hoe aoka ho fenona ny fanahy masina ao amin'ny Efesianina 5:7-20 ka hatramin'ny 1:20. Ny matonteny anankiray koa hoe mifampilaza. Misy matonteny anankiray koa hoe mira sy mikaloha, misaotra, mifanakaiky. Zany no ao anatin'ny asa soratry Paoly. Ho an'ny mpino rehetra miara mivory anao fanompopovavana ho an'Andriamanitra, izay tariany fanahy masina. Izay ny antony nanaovan'ny Paoly ilay antsoina hoe aoko ho fianoina ny fanahy. Zavatra hitantsika tokoa ny rehefa ny toka ny tonga bagara, ady, vakiandrana, vaky maso, zany ny akabetsany. Ary rehefa ny fanompopovavana kosa, zay tariany fanahy masina, misy mifanatrehan'Andriamanitra, dia mitarika ho amin'ny firaisana indray zany. Ary mifanohitra amin'ny fitondrantenan'ny mpanompo sampy sy ny fanompopovavany feno fitiavatena zany. Misy fanakianana matetika hoe ajanony ny resaka fotoana malalaka, hirahira sy nisa-karazany. Nefa rehefa tena mianatra n'ity lesona ity sika, dia nisan'ny tana toerana lehibe ary voalohany teo amin'ny fivavahana kristianina, ary voalohany amin'izany ny fideranan-kira. Misy mihitsy aza ireo milaza fa ny fiangonana tamin'izany fotoana izany dia teraka tao anatin'ny hira, ary mitombona tsara zany raha dinina miaraka amin'ny Kolosianina 3:7-9. Kolosianina 3:7-9. Misy hafatrampitaina manko rehefa mihira ny olona anankiray. Satria rehefa mihira no mambora amin'ny fiangonana dia mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana izy. Ny tena ifanton'ilay fiderana ankira zany dia ny tompo. Iza io? Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny voalaza ao amin'ny Efesianina 5:9-20. Ny fisaorana ao amin'ny Efesianina 5:9-20 sy ny fiderana ao amin'ny Efesianina 5:9-20 dia natao ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny teny hoe pneumatikos amin'ny teny Grika ao amin'ilay hoe tononkira-panahy dia manasongadina ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fanompopovavana, satria manorontsorotra hira vokatry ny fitarian'ny fanahy masina na feno ny fanahy masina izany. Arak'izany ny fitantaran'ny Paoly momba ny fanompopovavana kristianina voalohany dia maneho ny fiarah-miasan'ireo persona telo ao amin'Andriamanitra telo izay iray izany. Dia misy fanontaniana mipetraka aty hoe amin'ny fomba ahoana zany ny mety ampiasanao ny hira ho fanatsarana ny fanompopovavana ataonao. Tiana ny manasongadina fa ny olona miaina ampahendrena dia olona feno ny fanahy masina. Tsy vesaran'ny fisotroany toka, tsy vesaran'ny fahamamona, ny fanompo-tsampy sy ny sisa sy ny sisa. Raha sanatria mbola misy amintsika vesaran'ny fisotroany toka, mamolava, pisotro na dia mahay manafina ary, dia oka eritreritra fa manohitra izay voalazan'ny Baiboly zany. Aoko ho fianoana ny fanahy ianao amin'izay fotoana izay ianao dia tena olona miaina ampahendrena tanteraka. Mametraka amin'ny mandra-piona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.